Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa hetsika lehibe ny hetsika manodidina ny arena kibon'ny tany ny solika sy ny fampitaovana izay ho tanterahana ny fahasivy-ambinifolo ka hatramin'ny faha 20 ny volana Jona ho avy izao raha ny voalazan'ny ministry ny arena stratégique tsy azo iadivirana ihany koa raha ny nambarana ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Hetsika iray isotomana ireo mpampiasa vola na ny investisseur ny salon des mines et des hydrocarbures izay ho tanterahana ny faha 20 hatramin'ny faha 20 Jona ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Salon des mines zany izay efa fanao hatramin'izay io fa amin'ity taona ity zany efa naverina indray izy tamin'ny taona 2014 nisy farany dia mba ahafahantsika mampalala indray ireo investisseurs sy leo industrie any ivelany hoe eto Madagasikara ny efa mipetraka daholo ny structure dia efa vonona ny fanahy resaka amin'izay compagnie tonga eto dia izay zany hampalalana any ivelany zany fa hoe misy fiverenana eo amin'ny CSA international zany Madagasikara amin'ny lafiny solika sy ny arena kibon'ny tany. Nanamafy ihany koa ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misana ny arena stratégique fa tsy azo idivirana ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay hiatra amin'ny volana Jolay. Mandritry ny herintaona rano fantatra no anatrarana ny antsoina hoe vérité des prix. Tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny solika. Io marina fa hoe amin'ny voalohany koa tsy maintsy jerevana any ny tombontsy nefa nazana izany ary dia eo amin'ny lafiny économie dia miara-monokevitra na ny firenena ivelany na isika eto Madagasikara fa ny fifehezana ny vidin'ny solika dia loza mananontany ho an'ny économie any satria tsisy azo tombotsoa amin'ny tazomin'ny vidiny satria efa manan-karena angatsika dia afaka mitazona vidiny dia afaka manao compensation koa ny fanjakana fa amin'izao fotoana izao tsy maintsy jerevintsika ny équilibre économique ka hoe ezara dia mba tsy hisy fiantraikany loatra eo amin'ny fiainana sy ny ankapobeny dia fampiakarana solika. Io tsy maintsy indrerana hoe milamilana eo amin'ny vidin'ny solika mipetraka eny amin'ny sy ny tena izy satria raha teo resaka teo zao misy hatrany amin'ny 400-600 ariary milamilana dia misy fitsidapesany amin'ny lafiny. Ny teo aloha raha ny voalaza dia ireo mpandraraha ara-tsolika no omena fanampina na subvention. Izao kosa dia jerena akaiky ny vahoaka ka eo ampitadiavana ireo fepetraresina mba hipaka mivantana any amin'ny vahoaka ny fanampina ny fitondrana rano fantatra amin'ny alalan'ny filet de sécurité ohatra.